raha mitsoaka ny ady sarotro nareo zay atrianareo amin'izao fotoana izao, ary tena mora mihitsy rehefa tsy milamina ianao mitsikera. Tena andrehetra zany afa-tsy za tsy azony zareo mihitsy. Andriamanitra mahalala. Eny ary izara aminareo androany mikasika ny fitsapana fahatokiana. Dia manao fampianarana azy antsoina hoe aza matahotra fa fitsapana ihany izao. Ndresaka sika hatramin'izay mikasika ny hoe ahoana rehefa avy mandalo fitsapana sika dia misandratra. Rehefa afaka amin'ny fitsapana sika dia misondrotra kilasy. Fa tsy hoe rehefa mitsoaka ilay fitsapana na tsy miraharaha zany na mandositra an'ilay izy. Fa rehefa afaka amin'izany sika. Fily aminareo zao no ilazana dia amin'ny fiainanareo amin'izao aza hoe toy ireny anaty karazana fitsapana ireny mihitsy ianao. Za nampianareo havitsany fitsapana zany mba tsy hamerina anareo zany indray. Jereo vaovao mafaly zany. Tahaka izay efa voalazako amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao tsy resy zany mihitsy. Tsy mila manano zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fa tsy maintsy mamerina fitsapana foana ihany ianao, foana. Mandra-pafaka ao zany. Ka te hiresaka mikasika ny fahatokiana ary azy zao ny marina tena mahatsiaro an'Andriamanitra mitady hiresaka aminareo mihitsy ny amin'ny fahatokiana zao, satria Andriamanitra mahatoky ihany koa. Ary miandrandrantsika mba atoko izy zao. Ny famaritana zany ara-Baiboly raha ny hoe fahatokiana dia ny hoe azo itokiana, azo iankiana, azo antoka sady mendrika fitokisana. Ny dictionnaire Webster milaza hoe tsy miova sady manohana tsy mijanona, ara-dalàna, mendrika fahatokiana na finoana, azo iankinana, tsy misy fiovana, mafy, tsy mihetsika sady miorina. Zao ianao zany tsy matoky olona satria dia reny atoky azy ianao, zany hoe tsy voatery zany ianao aloha tsy atoky azy, fa ny fahatokiana dia miorina avy amin'ny fahitana ny ataon'ilay olona mandritra ny fotoana ela. Dia mahatadidy zavatra izay nolazainy olona tamiko taona maro lasa izay mbola tiako averina foana. Hoy izy hoe Joyce, zao foana ny tadidio tsy halala olona zany mihitsy ianao raha tsy efa mahita azy anaty karazana tranga samihafa. Ary hitako fa tena tsara mihitsy zany. Zany mahatonga ny Baiboly milaza hoe tena mila fitsapana sy fizahan-toetra sika. Ndao jery ohatra zao ao amin'ny Timoty 1:7-10. Resaka kely vetivety sika ny amin'ny fitariana dia hoe iza ny tokony anao zany fitariana zany, indrindra hoe iza ny tokony tarika ao am-piangonanao. Ary aoka izahan-toetra ireo aloha ho ampandalovina fitsapana meloha. Izay vao anao ny asan'ny dekona izy ao am-piangonana. Zao tena mahagaga ny mahita ireo olona ankehitriny izay mihevitra ny anao zavatra izay tsy mba niomana na mba nandaniany fotoana homendrika azy akory. Zao ny zavatra hitako fa mahaliana amin'ny soratra mason'io dia ilay tohana izay ho asehoko anareo dia eo amin'ilay fanomezantsika lanja azy raha ireo toeran'ireo aloha zany. Dia tokony hoe tena andelahy zany hoe ny dekona dia mpanompo miasa ao am-piangonana, zany hoe tsy miresaka pastera na tarika fiderana. Sika aza tsy miresaka izay toerana misy azo akory fa olona any ambadika any. Zany zao zay anompo sy ikarakara zavatra ary mety anampy ikarakara fianakaviana mihitsy azy, fa maninana manandanja hoe tsy maintsy ho lehilahy efa voazato toetra dia lehilahy nandalo fitsapana, dia lehilahy efa hita fa nandalo toetra mahatoky sy faharetana. Lazaiko anareo ny antony. Rehefa manan-tombontsoana eo an'Andriamanitra ianao misehatra hafa amin'ny olona na firy ny olona afaka ampianao dia ireo ihany koa no afaka ratrainao. Rehefa tsy tena mipetraka tsara araka ny tokony izy ianao. Ilaza zavatra aminareo tsy tena afaka miteny anareo loatra fa Andriamanitra rery ihany mahalala ny vidiny tamiko avy tany amin'izay nanomboako hatraty misy azy ao. Zany hoe tena sarotra zany ny filazana fotsiny zao raha ny korotana izay nivoahako avy tany nalonanandraiko fotoana maro sy ny namelan'Andriamanitra novany toetrako dia ampianatra reto sy zavatra maro samihafa reto zao dia efa nizahako ampianarana anareo koa. Dia matoky hafa ny zavatra rehetra dia tena ela lavitra mihoatra ny heverana azy. Ary tena sarotra lavitra ny fiheverako zany ka
nandalovana zavatra maro hafa ihany koa rehefa mitodika azy zao de misainao hoe fa ahoana ary no nafitako an'izany. Fa afaka lazaiko anareo zao fa tena feno fisaorana misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nandalovako, satria tao anatin'izany de nianatra zavatra maro ka raha tsy haiko zany zavatra zany tsy tonga tamin'izao toerana izao mihitsy de tsaroko tamin'Andriamanitra ny tena hoe Joyce tiako tadidinao foana zao nisan'ny olona rehetra velako ampianao, zany ihany koa nisan'ny afaka ratrainao. Ary raha tena ilaza aminareo ny marina rehefa mahita olona tanora tsy ampitraikefa zay nisandratra aingana ho amin'ny toerana ambony, tena mampatahotra mihitsy izy ireny, satria raha tsy manana ny toetra andehanana amin'ny karazana fahatahorana amin'ny fitariana izay entinao, de ny any ataonao de ny manangana korotana lehibe. Asan'ny apôstôly 4:7 zao Paoly sy ireo apôstôly hafa zany saika tena nanao ny zavatra rehetra mihitsy ary de nizara ny sakafo ho an'ny sahirana sy ho an'ny mpitondra-tena, fa ny olona nanomboka nitaraina fa hoe tsy tena vita tsara hono zany asa zany, tsy tena magaga ve zany hoe na de fa mahazavatra maimai-poana aza ny olona de mbola mahita hitarainana ihany mikasika ny fomba fanatanterahana zany. Fa i Paoly tsy mba hoy izy hoe tsy mety amintsika ny hijanona variana amin'izany raharaha zany ka tsy ho afaka hifantoka amin'ny vavaka sy ny fianarana ny teny, ka zao lazainy hoe aleo mitady lehilahy zay afaka ny karakara izany zavatra zany. De hoy izy aveo hoe koa amin'izany rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo zay tsara laza sady feno ny fanasy ny fahendrena. Ireo olo ireo zany mbola endraikitra ny raharaha zany hatrany, ireo no andeha hizara sakafo sy ifehany zany mba ho vita tsara zany, fa na dia izany aza zany de mbola natao mifanehoana an'Andriamanitra foana ihany. Betsaka ny olona milaza fa te hanao asa fanompoana, raha zao natoko melo hoe firy ny te hanao asa fanompoana aminareo, firy aminareo ny te hanao asa fanompoana zao, tsy maintsy hisy tanana anjatony de anjatony maro eto, ary afaka lazaiko anareo zao tsy maintsy misy fandraharana meloa amin'izany toerana zany, tsy voatery hisy sandratra zany ianao raha tsy efa mahavita ny fitsapanao voalohany. Ary petsaka aminareo zay mandalo olana amin'izao fotoana izao, fanomananao amin'ny hoavinareo reny, fanazarana ho an'ny hoavinareo. Za tsy tany amin'ny sekoly biblika zany efa nanana zanaka 3 sahady tamin'izany antsoin'Andriamanitra ampianatra, fa laza zavatra aminareo nandeha tany amin'ny sekoly fanamasina ary tamin'ny fomba maro de hitako fa mbola tsara lavitra zany hoe mety nandehanako tany akafa ka hoe nazoky karazana diplôma. Ary azoko antoka fa betsaka aminareo zao mbola ao amin'ny sekolin'ny fanamasina amin'izao, ny lehilahy sy ny vehivavy matoky, de ireo olona eo ambany tanamairin'Andriamanitra. Ny Baiboly milaza hoe manetrety tena eo ambany tanamairin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoan'andro no anandratany anao. Manetrety tena eo ambany tanamairin'Andriamanitra ahafany manandratra anao zao. Zany aloha zao de tena ara-panahy be, de hoy isika hoe zany ao de raina ny tompo e. Afaka lazaiko anareo hoe ahoana ny tena fampiaran'izany zao. Nareo zany de eo ambany fahefan'olona izay mety tsy tena heverinao hoe tena mitondra anao tsara loatra, izay mety tsy tena mifanaraka aminao matetika, fa Andriamanitra mangataka anao hanompo amin'ny fahatokiana amin'izany toeran'izany, miaraka amin'ny toetra tsara. De ianaranao ny fananana toetra tsara, na de atao tsy azy ianao zao na ny amin'ireo zavatra mba tianao atao. Zany zao zany tena mitory tsara, miazona toetra tsara ianao, na de lazaina azy ianao zao mikasika zavatra zay mba tianao atao, ary zany de efa fantatrao fa hoe ainao sahady tena hainao fa hoe ny azy ny diso ary ny ianao ny marina. Hitanareo zao mety ho zany, de ho izany fa misy fepetra zay tian'Andriamanitra ampianarina anao. Zany mihitsy ilay hoe eo koa ianao ny tokony mba ahatoky anandratra anao amin'ny fotoana ny Andriamanitra. Ary afaka milaza aminareo fa raha manao zay asain'Andriamanitra ataonareo, ary tsy miresaka asa fanompoana fotsiny fa amin'ny fandraranao ihany koa zany amin'ny asanao, raha ataonao zay asain'Andriamanitra ataonao foana zao iray amin'ireo tanjoko ny ampianatra anareo ny mahazava-dehibe ny fanaovana zany foana
foana ianao tsy tafidikizo amin'ny fanaovana zavatra ray diso zany fa midikizo ianao mifijanonao anaty fahadosoana foana ary ianao koa tsy tavavoaka amin'ny fanaovana zavatra ray marina zany fa mila manao ny tokony atao foana ianao de manao zay alalany devoly fa hoe tena mpandrara ianao ary ianao tsy hijanona amin'ny fanaovana marina zany mihitsy fa na tsy azo valosoa mihitsy aza ety tany ety tsy mba hiala amin'ny fanaovana zany a. Ary rehefa matoky foana ianao de tsy isy de volany amin'ny elo na olona eto tany zay afaka hiazonanao tsy azo zay tian'Andriamanitra ho azonao. Ilaza aminareo ny marina ny ratsy rehetra de nanohitra daholo fa zaho tena mahita fa lehibe raha ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Zany hoe zany zao tena adalàna mihoatra ny fahalalàna ny am'izao toerana zao am'izao ka anaovako izay ataoko zao. Ary zany le rehefa mipetraka eto iny sika ka maka fotoana tsara eto Washington de raketin zareo zao de hoe hojereny zao tontolo zao koa zany amin'ny fiteny 7 samihafa ary Andriamanitra nanao zany zavatra rehetra zany de hitanareo zao fa hatramin'izao mbola miasa amin'ny karazana teny anglisy foana. Tena magaga zay ampiasain'Andriamanitra fa misafidiny malemy sy adala amin'izao fiainana zao izy mba hampamenatra ny endry. Zany hoe tsy ho takatrareo zany mihitsy ny tsy mampitombony zany hoe tsy hanao zao mihitsy raha tsy Andriamanitra. Ka de haiko sa tena haiko ary haiko satria za efa nandalo zany. Fa raha toko fotsiny ianao ka mba hoe tena mitsotraka hoe mitoy manao zay inononao ianao fa asain'Andriamanitra ho ataonao de aza manahy zay ataon'olo-kafa rehetra any. Marina zany zavatra ilayntsika ianarana zao aza manany amin'izay ataon'olo-kafa any. Mety mangataka sorona lehibe aminao Andriamanitra zao mihoatra ny an'ny olo-kafa fantatrao. Hoe mety mangataka sorona lehibe aminao Andriamanitra zao mihoatra ny an'ny olo-kafa fantatrao. Ary mety tsy azonao mihitsy nandika zany aza raha am'izao fa raha nieritreritro mbola mora kokoa anao ny fiheverana ialana amin'izany fa raha manao zay inonao fa asain'Andriamanitra ataonao fotsiny ianao de eto ilaza aminareo fa tsy misy olona eto tany na andevolany amin'ny elo zay afaka hanakana ny valisoa efa noman'Andriamanitra ho anao. Asandratr'Andriamanitra ianao rehefa mahavita ny fitsapanao. Amen. Jereo nomeri 12 ary ovakitsika amin'izany de ny 512 satria za mino fa misy lesona mahafinaritra eto mikasika izay olona nanao diso zany. Fa imbetsaka sika no afaka mianatra avy amin'olona zay nanao zavatra diso. Nomeri 12 Miriam sy Arona de nresaka nanohitra ny Mosesy ray tapo aminy. Zany zao tsy fahatokiana. Zareo nresaka nanohitra ny Mosesy ray tapo aminy no lay vadiny hoe Kosita satria nanambady vehivavy Kosita mantsy izy. Afaka milaza aminareo zao fa tsy de ny volo-koditry ny vady Mosesy loatra nanahirana Miriam sy Arona fa ny zavatra tena nanahirana azy ireo de hoe Mosesy natao mpitarika mihitsy. Ary de nelonan'izy ireo ny toerany ary tsy zakany zareo le hoe Mosesy no miteny zay zavatra tokony ataony. Mba ianareo ve fa fikomiana de fanahany antikristy. Ary tena manana olana sika ankehitriny ny amin'ny olona zay tsy te olazain'olona ny amin'izay tokony ho ataony. Tsy misy olona mandidy amin'izay ataoko zany, tsy misy olona miteny zay ataoko zany. Nanany zany toetra zany tamin'izaho tafala tao amin'ny dadako rehefa avy nampiasaina sy ny fezina ary na olana ka na ny ara-tsaina na ny fomba hafa koa teo amin'ny 5 taona teo. Za zany tena tsisy olona hiteny zay ataoko zany tsony indrindra moa fa hoe lehilahy. Fa tena nisy fahasombana lehibe teo amin'ny fiainako, tao amin'ny nofoko. Fa matana zany hoe Andriamanitra de mitady zay ahafahany manao atsika ho ambany fifehezany. Ary betsaka amintsika no misaina hoe tena hitanao tsy ratsy aloha zany. Zany hoe afaka ataoko ihany aloha. Fa Andriamanitra de anao eo ambany fahefan'olona foana ary afaka milaza tsotra fotsiny hoe tsy hanandrarahany io manam-pahefany zany ianao raha tsy efa fantatrao aloha zany hoe eo ambany fahefany zany. Amen. Ka de tsy tsindry zareo lay hoe Mosesy no mpitarika azy. Ka hoy izy ireo hoe fa angary Jehovah miteny amin'ny Mosesy rery ihany fa angaha tsy miteny aminay ihany koa izy. Ary tiako ty fizarany ty de reny Jehovah zany.
nanao fampianarana ho an'ny mpiasanay tamin'ny herinandro lasa fiangonana zany de natsoko zany hoe mijery anao Andriamanitra. Hitanareo ny fanatrian'Andriamanitra rehetra ainy daholo ny zavatra rehetra reny avokoa ny rehetra hitandaholo ny rehetra ka eto ry zareo de resaka manoatra ny Mosesy satria ny alina ry zareo sady tsy tia n'ilay tranga hoe izy ny mpiandraikitra de enin'Andriamanitra. Ary Mosesy de lehilahy malemy fanahy tsotra mora fanahy nanetry tena mihoatra noho ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Io hitanareo oriana kely fa tsy novainy fotsiny zany fa nila 70 taona izy tany any efitra vao afaka anazy zany fa tsy teraka miaraka amin'izany vokatra fanahy zany sika. Mosesy nandany 70 taona tany any efitra mba hialana tamin'ny fikomiana tamin'ny tenany aloha. Ary Jehova de niteny tampoka tamin'ny izy telo mianadahy hoe mivoa inareo telo mianadahy ho any amin'ny tranon'ilay fionana. De nivoaka izy telo mianadahy. Hitako aloha fa rehefa Andriamanitra miteny hoe mivoa ianao de mivoaka ianao sahoana. Ary andraona ny dinan Jehova ka nitsangana teo ambaravarany tranon'ilay izy de niantso any Arona sy Miriam izy de nivoaka izy mianadahy de hoy izy mba miaino ny teniko raha misy mpaminany Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo ny tenenako aminy fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanomboko fa izy de tena milamina sady matoky. Sika zao miresaka fahatokiana androany matoky amin'ny tranoko rehetra izy fa izaho miteny mifanatrika mivantana aminy. Ty andre tsara avy amin'Andriamanitra ve nareo? Ty andre ny feony marina? Ty atsiaro ny fanatriany marina? De aza mitsotsoko zany fa tsy hoe tsy mahazo aina ianao akorika rehefa asain'Andriamanitra mijanona eo. De aza mijanona eo ihany koa no ianao hoe mahazo aina rehefa lazain'Andriamanitra ianao hoe fotoana fandehanana zao. Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe misy zavatra maro tsy maintsy ilozanao. Ny fianakaviany de tena mpanompo sampy de izy hoe elao ny fianakavianao sy ireo zavatra rehetra zay efa nazatra anao de mandehana any amin'ny tany zay ho asehoko anao. Matetika mandeha sika rehefa te hijanona de matetika koa mijanona rehefa tokony handeha. Ka ny lesona de ny fiainona an'Andriamanitra. Raha mitsoka any amin'ny toerana sarotra ianao de mbola hitsoka zany ihany ianao avy any amin'ny toeran-kafa koa. Amen. Hitako zao nareo ery ambony ery. Na de nareo zay miafinao amin'ireo efitra kely reo azy hitako nareo. De nareo rehetra mijery tele hitako koa nareo. Ato amin'ny fanahy koa mahita nareo ireo. Fambasainy zany. Raha mitsoka any amin'ireny ady sarotra ireny nareo. Ngamba ny ankamaroan'ny olona rehetra eto zao de mandalo ady sarotra daholo. Raha mitsoka ny ady sarotra nareo zay atrehanareo amin'izao fotoana izao. Ary tena mora mihitsy rehefa tsy milamina ianao no mitsikera. Tena andrehetra zany afa tsy za. Tena tsy azony zareo. Tena Andriamanitra mahalala. Ary mety tsy afaka mampanao zavatra olona mihitsy ianao fa Andriamanitra afaka mampanao zavatra olona. De mila mianatra miazona masitsika amin'Andriamanitra sika. Za miresaka amin'ny mivantana mihitsy de mazava fa tsy amin'ny teny sarom-patarina ary mijery ny endrika Jehova izy ka nahoana nareo no tsy atao ohatrany metsiny any Mosesy mpanomboko. Zao hitako fa afaka ajanoko eto zany de anao toroteny afa koa mikasika ny hoe tandremo zay zavatra lazainao mikasika ny lehilahy na vehivavy zay ampiasain'Andriamanitra. Nahoana nareo no tsy atahotra hoy izy hoe ny fanomezan-tsiny any Mosesy mpanomboko. Ainareo manino sika ny tsy matahotra no ny rehare sy aditrahana ary ny fiheverana fa hoe isika mahay noho ny olo-kafa eto ambonin'ny tany eto mahanetra tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Za zao nahita fa mila nampatsifin'Andriamanitra foana hoe Joyce tena tsy misy idiranao mihitsy ny amin'izany. Za zao efa nandresahady hoe melo anatokavako teto. Joyce ina moa de irarahinao izany izao. Ary azoko tamin'Andriamanitra zany takany hoe tena mila ampatsifina fa mba mila ianao amin'izany. Ainareo ve fa tsy mila manapa-kevitra zany ianao ny amin'izay tsy andraisanao ndraikitra akory. Marina izany zao tena mila esanareo. Tsy mila mamoaka hevitra zany ianao ny amin'izay tsy andraisanao andraikitra. Fa eto Miriam sy Arona de nanahevitra zareo de tonga hatraminy hoe izay lokony tava ny vato Mosesy. De araka ny lazaiko hoe tsy zany loatra ny tena ndrarahiny. Fa tsy tiany fotsiny zany hoe misy olona mitondra nefa tsy ry zareo no manao azy. Zao haiko fa tsy misy ohatr'izany aminareo.
mety za zany haiko fa mipetraka fotsiny eo nareo zao misainareo olona mikomby rehetra zay mba tianareo tonga teto androany andrey zany afatra zany ary anareo fa tsy naheno zany ry zareo ary efa misaina ny vidy cd ho andry zareo zao nareo fa mialohan'izany aloha mety tsara koa ny amerenanareo ny fianonana zany mialohan'ny izarana zany ho amin'ny olo-kafa nosesy de natoky tamin'ny tranoko rehetra tena tiako zany andiny fasivy de ndrehetra ny fahatezerana Jehovah tamin'izy menadaka ny ala izy ary ndraona ny ala tamin'ny tranolay ary indro boka Miriam ka fotsy taky ny ora-panala ary arona de nijerany Miriam ka indro fa boky izy ary hoy arona tamin'ny Mosesy indrisy tompoko masina ianao aza atao elikay ny nanaovanay adaladala sy ny nanotanay hitanareo am'izany fa niteneniny tsara zany efa nolazainy eto fa nanao adaladala izy sady nitsara zany fahotana ihany koa ndao reny fisafisany reny tsy ataotsika ho lasa tena fahotana tanteraka koa zany hoe ireo zavatra iverintsika hoe milamina ny fanaovana azy eo am-piangonana ary tsy hoe isan'ny zavatra lehibe zany fa hita fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra tena zange milaza marina fotsiny hitanareo misy ny fotoana anoerana olona rehefa hita fa manao zavatra tsy mety izy fa mbola mila fipetra koa zany mba atonga zany andeha araky ny tokony ho izy ary tsy fipetrahana amin'ny fitsotokotokony zany fosana manao fa tsy mahavaolana zany tsisy afa-tsy ny fahasombana no entin' zany raha amin'ny asanao na ao am-piangonanao marina zany aza manao zany amin'ny asanao aza manao an'izany aza miara-mipetraka maromaro amin'ny taona de miresaka zay tsy mety rehetra momba ny orinasa de zay tsy mety rehetra amin'ny lehibe anareo de zay zavatra rehetra iverinao fa tokony menanao nefa tsy nomenanao nahoana raha manomboka misaotra an'Andriamanitra ianao fa hoe manana asa satria misy olona any zay maniry io asanao io raha tsy tianao zany amen fa raha mpisaotra ianao sy raha matoky an'Andriamanitra ary mety ho tena mpiasa tsara sy matoky ao azy ianao de manao ny asanao ianao sady manao zany tsara ary mety tena manao mihoatra azy ianao Andriamanitra no anandratra anao mety ho asandrany amin'ny orinasa io mihitsy ianao de ho ataony mpitarika ao na koa ianao afindra ny toeran-kafa zay azonao ny aja zay tokony homendrika anao zany zao ny zavatra hitako fa tena manandanja na tokony teny Mosesy hoe tsara ho anareo zao boky zao fa mandehana am'izay mialany tonga de manomboka ny vavaka ao andry zareo sady izy mba hanasitran'Andriamanitra azy hitanareo ny zavatra hitantsika eto toetra mahita toetra n'olona sika ianao ve mba mivavaka ao an'ny fahavalonao tena lasa mangina be eto zany nareo ve mivavaka ao an'ny fahavalonareo mba mitahy izay nandratra anareo ve nareo na zay nararoatra anareo sa nareo miteniteny tena mahatsiaro faly zany androany fa mbola mila mamela anareo Mosesy tena nahatoky Jesosy koa nahatoky Estera, Rota, Davida, Josefa, Abrahama hitanareo reo olona rehetra zay nideraintsika ao amin'ny baiboly reo lehilahy sy vehivavy lehibe reo mahery finoana daholo reo ny olona zay tena nahatoky misy ny olona zay hitanareo amin'ny pejy ray ihany de avy eo tsy hitantsony de mba ahoana ary reny olona zay tsy mba navidy zany reny ary hitanareo fa tsarotra mikady zany rehefa mijery na izy tsy nakatona nanao toetra ratsy na koa nisy antony zay nahatonga azy tsy ho tafajanona teo amin'ny pejy io amen tiako ny olona mbola ilaza soa foana na de isa taona aza oren'ny falasanako